Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Efa antaonany maro ty vavy antitra anankiray na renina tsy mandre tsara itsony dia nentiny zafikely ny tany amin'ny dokotera izy indray andro mba hojerena izay mahazo ny sofiny ary dia voatery tsy maintsy mividianana fitaovana kely fanao amin'ny sofiny izy mba hahatonga ny nenibe andre tsara. Rehefa azo ary ny fitaovana kely dia natao ny fanandramana ary dia nandeha tsara tokoa. Tsy avy hatrany nefa dia napetany tamin'ny sofiny izany fitaovana kely izany fa mbola nampiriminy tao anaty poketra aloha. Ka na dia niteny azy ireo tompon'andraikitra hoe tsy maninona raha avy hatrany dia apetaka ao amin'ny sofiny izany dia nikizity ny nenibe fa rehefa any an-trano no izay vao apetany ilay fitaovana kely fanao amin'ny sofina. Herinandro taty aoriana dia tonga nitsidika azy ilay zafikely nitondra azy tany amin'ny dokotera. Gaga nefa ilay zafikeliny satria tsy hita teny amin'ny sofiny nenibe intsony ilay fitaovana kely. Fa nakaiza ny fitaovana kely fiainony nenibe ho ilay zafikeliny. Na lako fa zavatra tsy saika nahavaky ny lohako re, hoy nenibe. Indraindray mikorintsana, indraindray mikasoka, indraindray mafy loatra, indraindray midridoka, tsy hitako intsony izay anaovana azy. Farany leo aho dia nesoriko ka. Dia noraisin'ilay zafikeliny ilay fitaovana nojereny ary dia hoy izy tamin'ny nenibe hoe andao sika mianaka hiverina any amin'ny vidianana azy fa mety ho simba izany ity fitaovana ity. Dia lasa izy mianaka nandeha. Rehefa tonga tany dia nijeren'ny tompon'andraikitra ilay fitaovana kely ary hita fa nisy zavatra voadona tamin'ilay fitaovana kely ka tsy maintsy nahitsy sy naverina tamin'ny laoniny izany. Avy eo dia natao indray ny fanandramana hoe mandre tsara ve nenibe raha mametaka izany fitaovana kely izany amin'ny sofiny ary dia nety tsara tokoa. Izay ahay ho nenibe sady faly aoko izany. Tamin'ity indray mandeha ity dia tsy natsofony tany anaty poketra intsony ilay fitaovana kely fa nekeny ny ametahana avy hatrany izany tamin'ny sofiny. Akory ny hafaleny nandre tsara. Ry mpiaino namako, eo amin'ny fiainana dia misy olona izay manana traikefa azonao antonina rehefa misy zavatsarotra na zavatra manahirana anao. Misy ihany koa nefa ilay anankiray faratampony izay azonao antonina tsara amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Tsy izy izany fa ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra rehefa misy ny zavatra mety manahirana anao. Izao anefa nolazainy ho antsika rehetra ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7 tapany voalohany manao hoe matokian' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Manekeza amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofaza malaina fatomotrany andro izao.
isanandro isanandro panafaka miniolana sy za mety mahazo tarika balsamo fa ianao Jesu no mahalala na izay miafina na tsy ambara indraindray ane ao misalasala fa ianao Jesu ianao tsy miala mitantana ny tanako isanandro isanandro manafaka ny olana sy za mety mahazo ianao Jesu no hery sy apignako ka tsy hanatahotrao fa eo ianao mitantana ny tanako isanandro isanandro manafaka ny olana sy za mety mahazo mitantana ny tanako isanandro isanandro kade misaotranao satria ianao efa ampy AWR téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 fa ianao Jesu ianao tsy miala izay ilay onja ny fanantenana dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana tantara faharoa toko fahasivy ny namangim-panjakany Seba any Solomona. Ary ny mpanjaka vaviny Seba rehefa nahareny lazany Solomona dia tonga tany Jerosalema izaha toetra azy tamin'ny fanontaniana sarotra ary marobe ny mpanaraka azy sady be koa ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary rehefa tonga tao amin'ny Solomona izy dia nresaka taminy amin'izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniany azy, tsy ny zavatra niafina tamin'ny Solomona fa nambarany azy avokoa. Ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vaviny Seba ny fahendre Solomona sy ny trano izay nataony sy ny anim-pihinany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahany tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafiandreo sy ny mpitondra kapokany sy ny fitafiandreo ary ny ambaratonga izay nikarany ao an-tranon'i Jehova dia talanjona tery izy dia hoy izy tamin'ny mpanjaka: marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nino ny filazana aho raha tsy tonga aty
ka ny masoko no mahita. Kanjo ahy na dia ny tsasaky ny fahendrenao aza tsy voalaza tamiko akory, fa indro mihoatra no ny laza efa reko ianao. Sambatra lany olonao ary sambatra reto tandapanao reto izay mijanony eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana ny Jehovahandriamanitra ao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianany ho mpanjaka ho an'i Jehovahandriamanitra ao. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ao ny Israely ampitoetra azy mandrakizay no nanaovany ianao ho mpanjakany mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome talenta volamena 20 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra tahak'ilay nomen'ny mpanjaka vaviny Sheba any Solomona mpanjaka. Ary ny mpanompon'ny Rama koa sy ny mpanompon'ny Solomona izay naka volamena avy tany Ofira dia nitondra hazo almoga sy vatosoa. Ary ny hazo almoga dia natao mpanjaka ambaratonga makamy tranon'i Jehova sy ny lampanandriana ary nataony lokanga sy valia ho an'ny mpihira koa. Ary tsy mbola nisy hita toy izany teo aloha tamin'ny tanin'i Joda. Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjaka vaviny Sheba izay rehetra niriny na inona nangatahany afa-tsy izay valiny nentiny ho an'ny mpanjaka, ka dia niverina izy ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Ny varotra nataon'i Solomona mba amin'ny harena sy ny voninahiny. Ary ny lanjan'ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isan-taona dia talenta volamena 720 afa-tsy izay nentin'ny mpivarotra sy ny mpandranto. Ary ny mpanjaka ny Arabia rehetra sy ny mpanapaka ny tany dia samy mitondra volamena sy volafotsy ho an'i Solomona. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka, ka takela-bolamena sekely 100 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka, ka takela-bolamena sekely 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraka ny mpanjaka tao amin'ny trano alan'ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka nanao seza fiandrianana ivory lehibe ka ampetahany takela-bolamena tsara. Nisy ambaratonga 9 tamin'ny seza fiandrianana sy fitoeran-tongotra volamena izay naraikitra tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy fitehenana teo andaniny 2 tamin'ny fipetrahana, ary nisy sarin-diona 2 teo andaniny fitehenan-tanana, ary nisy sarin-diona 12 teo andaniny 2 teo amin'ny ambaratonga 9. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotron'ny Solomona mpanjaka dia volamena avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona dia volamena tsara avokoa. Tsy nisy volafotsy ireo, fa natao toy ny tsinotsinona izany tamin'ny andron'i Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpakany Tarsisy niaraka tamin'ny mpanompony Rama, ary indray mandeha isan-telo taona no nevin'ny sambony Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy vory sy rajako ary volombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena sady indrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nitady ahita ny tavan'i Solomona mba hiaino ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao ambony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isan-taona, dia fanaka volafotsy, volamena sy fitafiana sy fediana sy zava-manitra sy soavaly ary apondra. Ary Solomona nanana efitrano 4,000 fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy, ary soavaly fitaingina 2,000 sy 1 alina izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nanjaka tamin'ny mpanjaka rehetra hatramin'ny ony
ka hatramin'ny tanin'ny filistina ary hatramin'ny sisin'ny egiptisy. Ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema. Ary ny azo sederana taony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Ary nangalana soavaly avy tany Egipta sy tany amin'ny tany rehetra koa Solomona. Ary ny tantaran'i Solomona sisa, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra va zany ao amin'ny bokin'ny Natana-paminany sy amin'ny faminaniany Aia Silonita sy amin'ny fahitany Ido pahitany amin'ny Jeroboama zanaky Nebata? Ary Solomona nanjaka 100 taona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema. Ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànan Davida rainy izy, ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy. Radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Efa mba nandalo tao amin'ny sainao ve ty fanontaniana ity manao hoe ahoana no ahafantarako ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainako? Ahoana no ahafantarako ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Izay indrindra no hikaroantsika valiny amin'ny teny ity, manasanao mba hiaraka hamantatra izany amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitanso. Milohan'izany dia manasanao hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny haja, ny saotra, ny hery, ny laza dia anao irery ihany mandrakizay. Ny famindrapo, ny fahasoavana no angatahanay mba ho arakitro aminay isan'andro, tsy ala aminay mihitsy, ary hamela ny elokay sy hanasitrana anay amin'ny aretina rehetra mahazo anay, na ara-panahy, na ranofo, na ra-tsaina, na ra-pihetsepo, na ra-pifandraisana. Ianao Tompo no andamina n'izany rehetra izany. Angatahanay ny fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainany tsirairay amin'ny reto mpiaino ny feo ny fanantenana ireto. Ampio ny tsirairay aminay mba hatoky anao, izay hany azona hiantoka indrindra, fa afaka miantoka ny zavatra rehetra, hitondra fombiazana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay. Hianatra ny teninao izay Tompo, miangavy ianao izay mba hamela ny elokay tokoa sy hampianatra anay ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana no ahafantarako ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Ekeko fa izy namorona ahy. Izy ihany koa mbola nanao drafitra hamonjena rehefa lavo tamin'ny fahotana, nanaraka ny nataon'ireo razambehako fahiny. Fantatro fa miany fiainako izy, ary raha tsy izy dia tsy manana tombonandro aho ahafahako ho velona amin'izao fotoana izao, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao. Mitovy amiko koa ny akamaroanao izay miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra amiko. Resy lahatra fa misy ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainantsika, kanefa mbola maro amintsika no mametraka ny fanontaniana hoe ahoana no ahafantarako marina ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia mitari-dalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany olona io ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Mampiasa fomba samihafa Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Matoa ny olona anankiray tsy mahatsapa an'izany, tsy mahafantatra an'izany, dia tsy fantany ireo fomba ampiasain'Andriamanitra mba ahitany ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany.
ami'tian'io tia dia hijery ny telo amin'ireny isika. Ny voalohany amin'izany dia ny baiboly. Tsy azo atao ny ahita ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. Ilainao ny mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny masonao mivantana fa tsy amin'ny alalan'ny mason'ny mpitandrina na ny mason'olo-kafa miaraka aminao. Misy fotoana izay henonao ny toroteny satria misy olona ny ran'Andriamanitra hitondra hafatra ho anao. Mamaky ny tenin'Andriamanitra izy ary mampita izany hafatra izany. Fa ho anao manokana akoatran'izany dia ilainao ny mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny masonao mivantana. Rehefa mamaky izany ambavaka ianao dia ho gaga fa ho hitanao ny taridalana omen'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Io boky io tsy mitovy amin'ny boky hafa rehetra. Tsy mba mila fanamboarana mba hahatonga azy hifanaraka amin'ny toetrandro izy. Tsy mila mise à jour ny tenin'Andriamanitra, fa isika mila manao mise à jour mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay no anankiray ahafantaratsika fa tena tenin'Andriamanitra izy io, tsy mila mise à jour. Fa raha mamaky azy tsara ianao dia gaga fa mety amin'ny fotoana rehetra izy, ary mihoatra noho izany aza mihamety kokoa noho ny tamin'ny fotoana lasa rehetra. Ny zavatra lazainy mifanaraka tsara amin'ny zava-misy iainanao amin'izao fotoana izao, ny toromarika omeny rehetrarehetra ao. Izay no mahatenin'Andriamanitra azy. Io no manome voalohany indrindra ho an'ny fiainanao amin'ny fomba azo antoka ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Ianao mihitsy natao any rehetra io baiboly io, fa rehefa mamaky azy manokana ianao dia azo afatra manokana milaza taridalana manokana ho an'ny fiainanao. Ao anao iny voalazan'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:5. Salamo 7:5. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zavatra tsapa ny mpanao salamo mihitsy zany, zavatra ny ainany zany, tsy tononkalo ny foroporonony zany na eritreritra ny soratana, fa tena zavatra ny ainana. Fanilo ny tongony sy fanazavana ny lala ny teninao. Azonao andramana zany dia ho afaka mivoaka eo am'vavanao koa zay zavatra tsapa ny mpanao salamo nanoratra an'izany. Miraparapa ao anatin'ny haizin'ny filozofia sy ny fampianaran-diso ary ny fitaka amin'ny endriny rehetra ianao raha vo miala amin'io fanilo io. Fanilo tsy mety maty mandrakizay io, ary afaka managorobaka na ny aizina matevina indrindra aza. Manavao ny saina ny tenin'Andriamanitra, manome saina endry atsika izy. Manampy an'izay voalaza teo manamafy an'izany eo amin'ny Romanina 12:2 sy ny Salamo 7:7. Angatahana ianao mba hamaky anareo Romanina 12:2 sy ny Salamo 7:7. Dia ilainao zany manokana fotoana raha azo atao dia tsy miovaova ny voamaraina ny tena mety indrindra hanaovana fandalinana ny soratra masina hialohavan'ny vavaka. Zay ny fomba tsara indrindra azo antoka isan'andro mba hahatonga anao tsy ho tapaka amin'ny famakinany teniny. Dia inoy tsara ny feony mampianatra sy mampita afatra ho an'ny fiainanao manokana. Fa tena ho hitanao zany, ho azonao zany. Ny fomba faharoa zay hanehoan'Andriamanitra aminao ny drafitra sy ny taridalana ataonao amin'ny fiainanao dia ireo trangan-javatra avy any ambony mihitsy avelany iseho amin'ny fiainanao. Mitarika antsika amin'ny alalana trangan-javatra na zava-miseho eo amin'ny fiainana izay baikony avy any ambony mihitsy Andriamanitra. Izy Andriamanitra no mitarika an'izany. Hainy ny mampiasa ny sehon-javatra rehetra. Ny sehon-javatra rehetra mihitsy hiara-iasa ahasoa izay tena tia azy. Mpiandrondro tsara no anehonan-tsara an'i Jesosy ao amin'ny Salamo 3:20. Vakio angeny Salamo 3:20 izay nisoratan'ny Davida.
ho hitanao ny toetoetra n'izany andriamanitra izay miay anao zany hoarina amin'ny ataon'ny mpiandro ondry tsara miondriny mitondra ny ondriny hoe ny amin'ny tany lemaka ny mpiandro ondry tsara sy any amin'ny korinan-drano misy vatovato vitany manao izay azon'izy ireo soa mianatra zava-baovao hatrany ny zanany tsirairay ao anatin'ny fanandramana rehetra lalovany ny olona tsy mahita fa tsy lafy ratsiny amin'izay zavatra miseho fa ny zanak'andriamanitra dia mino fa ny zavatra rehetra avelan'andriamanitra iseho eo amin'ny fiainany dia hain'andriamanitra avadika hiara iasa soa ny zanany izay tia azy izay mitaraina amin'ny andromanalina izay mijoro mahatoky miezaka hijoro amin'ny fahamarinana manana mpiandrondry izay mitoetra mandrakariva eo akaikitsika ny isika na tsy hitantsika maso azy izy zao no afatra ampitaina amintsika aza manaiky ho varian'ny satana amin'ny fijerena fampifantohana ny saina amin'ny lafy ratsy ny zavatra amin'izay miseho amin'ny fiainanao ahoana hoe aza manaiky ho varian'ny satana ampifantoka ny saina amin'ny lafy ratsy ny zavatra amin'ireo izay zavatra miseho amin'ny fiainanao eny na mampalahelo tokoa azy zany ndraindray fa miza mamantatra ny afatra ampitain'andriamanitra aminao amin'ny alalan'ireny fisehoany zavatra samihafa avela ny andalo eo amin'ny fiainanao rehetra ireny dia ho gaga ianao fa ahita zavatra izay tsy hitanao hatramin'izay afatra maneo taridalana mazava ho an'ny fiainanao dia ho hitanao sotsapanao ilay andriamanitra izay nilaza taminao fa ny zavatra rehetra dia hainy avadika hiara iasa soa ho anao izay tia azy fa telo resantsika farany dia ny fifandraisana manokana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fo jesosy mihitsy no nyteny ray mandeha hoe tiavany jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ao Mateo 2:17 mitarika antsika amin'ny alalan'ny fitenenana ao anatin'ny feon'ny fieritreretantsika koa mantsy Andriamanitra dia ilayntsika ny miaino afaka manokatra ny masony fotsika ihany koa ny fanan'Andriamanitra araka ny voalaza ny Efesiana 1:17 arakaraka ny anamafisantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no ahafahany mitarika antsika sy maneho amintsika ny drafitra nataony ho an'ny fiainantsika dia volavolainy ny fihetsepontsika ao anaty ao ny eritreritsika ny fahaizantsika mandanjalanja mba hahitantsika mazava tsara ny dingana tsirairay manaraka tokony arahantsika hatrany hatrany eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mihitsy misy teny miverimberina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy manao hoe izay manatsofina aoka izy haino izay manatsofina aoka izy haino nahoana moa no mamerimberina an'izany afatra izany Andriamanitra satria betsaka ny manana sofina salama fa tsy mihaino heno hiatrany ny bitsiky ny fanahin'Andriamanitra miteny aminao dia ho gaga ianao fa tena miteny aminao tokoa izy ary mametaridalana mazava izay aloha nresantsika androany fa toizantsika manaraka indray ny fiaramianatra mikasika an'izay hoe fomba hamantarana ny drafitra nataon'Andriamanitra manokana ho an'ny fiainanao izay ahita mazava ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao anenao amin'ny alalan'ny famakina ny teniny sy ny fienonany afatra ampitaina aminao amin'ny alalan'ireo zava-miseho rehetra avela ny andalo amin'ny fiainanao izay hatonganao hitombo ohatrany koa amin'ny fifandraisana akaiky aminy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ahita fiadanam-po ianao raha manao an'izany fanandramana tsotra atoro anao izany amen ery andriambalo Sambo piainantsika ety
onjabe oenyany vondrano masina toami landrendrika izany alondranobe oky viverase ndrany manjo ny sambopiainantsika-ty atopatompany onjabe oenyany vondrano masina landrendrika izany alondranobe oky viverase ndrany manjo antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka sy aminy zany sa omba otafitaso aminy lasera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka sy aminy zany sa omba otafitaso aminy lasera anantso ilay feo ny fanantenana nadiamafiazare reo rivodoza marobe zay alefany ratsety dia azaky vire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasariso nadia mafiazare reo rivodoza marobe zay alefany ratsety dia azaky vire natoaka mamoy fo ao misy tokitsa rasadiso radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana ry havana tiako indray ny miaraba anao izay manaraka ity fandarina ity ahafahana miaraka mandalina ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ny lohateny anio dia ny bokyny salamo ho an'ny fiainana rehetra mialoha ny andalinaantsika ny loha hevitra dia andao asika hiaraka hivavaka rainay tsara indrindra izay any an-danitra ô akory ny hafalianay fa mbola velonaina afaka iainy ny teninao amin'ny salamo sy ny tononkira-panahy mba ahafahanay mieritreritra lalina ny aminay ny fifandraisana aminao amin'ny lalan'ny hira sy vavaka koa manatrezao fotoana izao amin'ny lalan'ny fanahinao
mba ho azonay ny teniny ary mba tonga anay havitsika mandrakariva amin'ny fiarana aminao amin'ny anaran'i jesosy mangatanay izany vavaka izany amen. ry havana ny anaran'ny bokyny salamo amin'ny fiteny hebreo dia tehilim, izany hoe firana na hoe senher telihim, izany hoe bokyny firana. Ny efitra mifono anatin'io teny hebreo io dia fiderana ary nofidina ho anaran'ny boky zany satria ny akabeazan'ny teny ao anatiny dia fiderana an'Andriamanitra. Ny teny hoe salamo kosa dia avy amin'ny teny grika hoe psalmos ary ny efitra zany teny zany dia mitendry zava-maneno. Nofidina ny anaran'ity boky tia satria ny akabeazan'ny teny ao anatiny dia atonon-kira noforonina ho irana na miaraka amin'ny lokanga sy ny valia na ny zava-maneno hafa ho fiderana an'Andriamanitra. Ireo mpanoratra ny bokin'ny salamo dia Davida, Mosesy, Asafa, ny zanak Kora na ny Koraita, Solomona ary ny hafa koa. Mahafinaritra ry havana fa ny bokin'ny salamo dia natao vakiana rehefa matsiaro ireo toe-javatra izay ho tandrosana manaraka reto ianao mba tsy ny fihetsem-po no hitarika anao. Voalohany, raha vizana noho ny fanenjena ianao dia ao ny salamo 520, 720, 270. Raha matsiaro mijaly ianao dia azonao vakiana ny salamo 320, 520, 130, 70 ary ny 700. Raha ketraka sy sahiratsaina ianao dia vakio ny salamo 10, salamo 220 ary ny salamo 770. Raha matsiaro meloka ianao dia vakio ny salamo 720, 230, 770 ary ny 150. Raha reratsaina loatra ianao dia vakio ny salamo 720, 430, 270, 770, 720 ary 770. Raha diso fanantenana ianao dia vakio ny salamo 490, 270, 200 ary 30. Raha olona te hamarifaty ianao dia manome torohevitra anao ny salamo 7, 700. Raha tratry ny tahotra mafy ianao dia ao ny salamo 7, 720, 720, 970, 950, 750, 790, 170, 720 ary 120. Raha tsy mandry fahalemana ianao dia ao ny salamo 7, 10, 220, 720 ary 170. Raha drodroka ny fiainana ianao ao ny salamo 9 ary ny 720. Raha tezitra loatra ianao dia ny salamo 220, 130, 730, 750, 950, 220 ary 720. Raha vizana sy malemy ianao dia ny salamo 720, 720, 720, 720, 720, 220, 770, 920 ary ny 200. Raha tsy mahandry ianao dia vakio ny salamo 4, 720, 720, 730, 750, 720 ary 700. Raha matsiaro hoe tsinotsinona ianao nataon'olona tsinotsinona
de vakio ny salamo favalo fa telo ambyroapolo fa ena my valopolo fa 70 fa 7telopolo am'zato. Raha itenenandratra ianao dia mamery anao ny salamo fa 170 ary ny fa 70. Raha tratra ny fialonana ianao de vakeo ny salamo fa 7telopolo fa 370. Raha tratry ny fandrahonana ianao dia mety anao ny salamo fa 370 am'zato sy ny fa 470 am'zato. Raha ohatra ianao miavinavina na iavinavonan'ny olona de vakeo ny salamo fa 470 fa 30 ary ny fa 770. Raha very ianao na matsiary toa very dia mety aminao ny salamo fa 320 sy ny salamo fa 730 am'zato. Raha sahirana ianao dia vakeo ny salamo fa 730. Raha leo vonina ny tsy anoitsony ianao de vakeo ny salamo fa 720 fa 370 fa 570 am'zato. Raha voafandrika ianao dia mety aminao ny salamo fa 7 fa 720 fa 270 fa 820 fa 270 am'zato. Raha mankasitraka indrindra ianao de mety aminao ny salamo fa 30, 330, 490, 470, 3 am'zato, 4 am'zato, 370 am'zato, 870 am'zato, 430 am'zato, 830 am'zato. Raha tsy misy tanjona ianao de vakeo ny salamo fa 580 fa 730 ary ny fa 70. Raha matsiaro manrery ianao de mety aminao ny salamo fa 7 fa 20 fa 30 fa 780 fa 70 fa 370. Raha tratry ny raritsaina ianao dia vakeo ny salamo fa 20 fa 130 fa 430 fa 370 fa 450 fa 220 fa 420. Raha matsiaro alahelo nenina tamin'ny zavatra nataonao de mety aminao ny salamo fa 150, salamo fa 490. Raha matsiaro voafitaka ianao de mety aminao ny salamo fa 170. Ny salamo ry havana dia natao hovakiana ny boky rehetra ao aminy manoloanareo toejavatra ireto, ohatra hoe torohevitra feno fahendrena anovozana hery hiatrehana reo fotoan-tsarotra. Amin'ireo olona ratsy toetra dia vakeo ny salamo fa 10 fa 430 fa 770 fa 250 fa 700. Amin'ireo fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina salamo voalohany fa 520 fa 220 fa 770 am'zato. Eo anoloan'ireo fahavalo salamo fa 3 520 530. Amin'ireo olana rehetra miseho salamo fa 430 fa 520 fa 420 fa 200. Amin'ny fiatsaram-belatsy salamo fa 420 sy ny fa 50. Amin'ny tsy fahamarinana salamo fa 7 fa 7 fa 10 fa 770. Amin'ny fandrafiana salamo fa 370 am'zato. Amin'ny fanakianana salamo fa 530 fa 450 fa 20 am'zato. Amin'ny teny mandratra vakeo ny salamo fa 530 sy ny fa 20 am'zato. Amin'ny fanavakavahana vakeo ny salamo fa 470. Amin'ny aretina salamo fa 4 fa 220 ary ny fa 320. Amin'ny fahafatesana salamo fa 320. Amin'ny fantrana salamo fa 20 430 470 am'zato. Amin'ny fanendrehana salamo voalohany fa 3 ary ny fa 7. Amin'ny fakapanahy salamo fa 830 ary ny fa 170 am'zato. Amin'ny fanterana salamo fa 170 sy ny fa 270. Amin'ny sazy salamo fa 4 fa 830 fa 730. Amin'ny alahelo fijaliana salamo fa 4 fa 320 fa 130. Amin'ny loza salamo fa 120. Amin'ny fakiviana salamo fa 20 220 550.
amin'ny vonomoka salamy fahenambefapolo sy mifatelo amvalopolo amin'ny lainga salamy fadimy faharoambefolo faharoapolo am'zato amin'ny faombiazana salamy fahavalambefolo faharoambefolo am'zato enambyroapolo am'zato valambroapolo am'zato amin'ireo fisalasalana salamy fa efatra amby telopolo fa fito amby telopolo amin'ny fitenenan-dratry salamy fa efatra amby telopolo fa telo amby efapolo eo alohan'ireo aretina isan-karazany amin'ny andro farany tahaka ny sida pesta coronavirus hepatite ebola kolera sy ny sisa dia toko atsika ny mamaky ireo teny fikasana ao amin'ny bokon'ny salamy faraka amin'ny 90 zao ny lazainy hoe tsy atahotra ny ororona ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana na dia isy arivo aza lavony loanao ray alina eo kavananao dia tsy hiatra aminao izany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy satria ho ianao Jehova ianao no ariko sy nataoko hofonenako ny avindrindra dia tsy hisy lozany zoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao amin'izay rehetra alehanao tiako ny anao antso amintsika manao hoe move ianao napa-kevitra fa maka ny bokon'ny salamo izay hira ho famperezana anao amin'ny karazana toe-javatra rehetra miseho amintsika ety ambany masoandro mba atoky an'Andriamanitra mandrakariva raha izany ny fandrinao dia hitondram-bavaka anao raha itsara indrindra fantatrao ireo fanahy mangetaheta mitady anao mitady ny tononkira-panahy amin'ny alalan'ny bokon'ny salamo izay natokanao anay any vanim-potoana sy mitoe-javatra rehetra mba hamaky izany boky izany izay mba azo hery sy toky tanteraka ny aminao sy ny fitiavanao saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry havana ny farany etondray ny fanarahantsika mandalina ny soratra masina androany mametraka ny veloma mandra-piana aminao ny namanao velomanatso Radjanarson. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Sotran'Andriamanitra isika tafahoana indray ao anatin'izao fiaramianatra amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Andiam-pianarana vaovao indray no manoloana antsika nampitondraina lohateny hoe ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny bokyny Deuteronomy. Misy fahamarinana izay natao antsika amin'izao fotoana izao voarakitra ao amin'ny bokyny Deuteronomy izay nona marimarina fa tena ahaliana antsika tokoa satria natao ahasoantsika izany. Ny mpanoratra moa dia Clifford Goldstein, izay no anarany Clifford Goldstein, mpikaroka raha baiboly malaza tokoa. Ny namanao Eliandry amin'ny Tantsoa no hanamora ny fahafahantsika ny fiaraha-mianatra an'izany lesona izany amin'ity anio ity. Ny tompo anio momba antsika sy hanokatra ny saintsika mba atakarantsika izay tiany ampitaina amintsika indray ao anatin'ny teniny. Fa milohan'izany rehetra izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha naizay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainana isa-tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao
eo amin'ny fiainany firenenay, eo amin'ity tontolo misy anay ity, mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay. Mangataka ny fanahinao masina izahay mba hampianatra anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. hojerentsika indray mitompo maso aloha ny mikasika ny Deutéronomie, ilay bokin'ny fanekena. Toy izao ny fisehon'ny tantara. Nandritra ny taona nanjakan'i Josia tao Jerosalema tany amin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 500 talohan'i Kristy, dia nisy olona niasa tao amin'ny tempoly nahita boky anankiray. Nentina novakiana teo anatrehan'i Josia mpanjaka izany boky izany. Ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ilay bokyny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy, araka ny voalaza amin'ny mpanjaka 2:20 andininy 120. Fa inona ny anton'izany ho ianao? Satria tsapany fa rehefa avy nandre izay voalaza ao anatin'izany boky izany izy, fa tsy nankatoy izay voasoratra tao ireo zanak'Andriamanitra, ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Efa lasa niemotra lavitra tamin'ny fanarahana sitrapon'Andriamanitra. Ary vokatr'izany dia nitarika fanavaozana ara-pivavahana lehibe Josia, niainga tamin'izay voasoratra tao anatin'io boky io, izay nantsoina hoe boky ny fanekena. Hitantsika ny momba n'izany fanavaozana izany ao Mpanjaka 2:20. Mpanjaka 2:20. Mety aliananao ngamba ny amin'izany boky izany. Inona re izay boky izay e? Tsy inona fa ny boky ny Deutéronomie, izay hodinitsika mandritra ny volana vitsivitsy. Azo fitinina tahaka an'izao manaraka izao ny Deutéronomie. Avy amin'ny teny latinina no nakana an'izany anaran'izany, izay midika hoe lalàna faharoa. Ilay boky 5 sady farany nosoratan'i Mosesy, ny boky Deutéronomie. Rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra tao Sinay. Tsy nakany Kanana avy hatrany anefa izy ireo, fa nirenireny tany anefitra nandritra ny 7 taona. Tapitra ny 7 taona, efa hiditra ny tany Kanana izy ireo, dia nanao lahateny tamin'izy ireo Mosesy. Zao ny votoatin'izany teny nataon'i Mosesy zany: efa hiditra ny tany nampanantenaina isika amin'izao fotoana izao. Aza donoina izay nataon'Andriamanitra ho anareo, aza donoina izay andrasany aminareo ankehitriny, dia ny oti azy amin'ny fonareo sy ny fanahinareo rehetra, ary anio izany fitiavana izany amin'ny fankatoavanareo didiny rehetra araka ny fanekena. Tamin'izay fotoana izay dia navery ny Mosesy ny tany saina ny didy 10. Ny didy 10 izay fototra iorenany adidiny izy ireo eo amin'ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny razany. Ary mbola ifanaovany indray aminy raha teo amoron'ny tany Kanana izy ireo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao: mety misy fitoviana ve eo amin'ny toe-javatra natreny zanak'Israely teo amoron'ny tany nampanantenaina? Sy izay atrehintsika amin'izao fotoana izao, izay efa hiditra ny tany nampanantenaina dia ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao koa, lay tsara lavitra noho ny tamin'izay fotoana izay. Hitantsika amin'izany masarobidy ny fianarantsika ny boky ny Deutéronomie amin'izao fotoana izao, satria efa manatombotra ny fidirantsika any amin'ny kananan'ny lanitra. Tsy tongatonga ho azy itony fiarah-mianatra itony fa efa voatendrin'Andriamanitra mihitsy, ka dia entanina isika mba tsy ho diso anjara amin'izany tombontsoa lehibe izany. Mandritra ny andro vitsivitsy ary dia ny tontolo-kevitra iorenan'ny boky ny Deutéronomie no iarahantsika mianatra. Ny tontolo-kevitra iorenan'ny boky ny Deutéronomie. Ny andininy izay ny fantenana ho atao tsenjery dia eo amin'ny Jaona 1:4-5 no ahitanao azy. Jaona 1:4-5 manao hoe: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Averintsika indray mandeha: izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Zany no pirofo voalohany fa zanak'Andriamanitra ny olona anankiray, ny fananany ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra mihitsy. Eto ny apôstôly Jaona dia miteny fa Andriamanitra dia fitiavana. Tsy miteny izy hoe iray amin'ny toetran'Andriamanitra ny fitiavana, fa Andriamanitra mihitsy
no fitiavana vonga-pitiavana ary mahafaly antsika ny mahafantatra an'izany. Hampisongadina an'izany ny bokyny Deutéronomie. Tahaka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana dia manana tontolo kiviny manokana ity boky ity, ny antony nanoratana azy, ary ilaina fantatra tsara zany mba hatakaratsika ny heviny sy ny zavatra kendrena amin'ny nanoratana azy. Tantara maro no vakitsika milohan'ny bokyny Deutéronomie, tantara izay miresaka ny amin'ny zavatra nisy manazava ny amin'ilay boky sy ny tontolo nanodidina azy izay natonga ilay tontolo kevitra misy azy. Sarotra ny mahatakatra ny mety ho asan'ny fitaovana anankiray tahaka ny essuie-glace ohatra, izay fitaovana mpamafa ny orana ny rano eo amin'ny fitaratry ny fiara manoloana ny chauffeur rehefa avy ny orana. Raha ivelan'ny tontolo kevitry ny fiara no andraisana an'izany dia sarotra ny ahafantarana ny asany. Dia tahaka an'izany koa sarotra ny mahatakatra ny bokyny Deutéronomie raha ivelan'ny tontolo kevitra misy azy no hianarantsika ny mikasika ny fahamarinana ankehitriny tarafina amin'ny bokyny Deutéronomie. Maro ireo lohahevitra izay iarahantsika mianatra ao amin'ny bokyny Deutéronomie. Anisan'izany ny amin'ny fanekena mandrakizay, tafiditra ao anatiny sika satria mandrakizay ilay fanekena, lalàna sy ny fahasoavana, ny hevitry ny hoe tian'Andriamanitra sy ny namana sy ny sisa. Noho izany dia ilayntsika aloha ny mianatra ny amin'ny bokyny Deutéronomie manokana, ny tontolo-kevitra manodidina an'izany. Ny fanehoan'ny bokyny Deutéronomie amintsika ny fitiavan'Andriamanitra, izay naseho tamin'ny fomba miharihary indrindra tamin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty, no tena goavana indrindra amin'izany. Tena misy ny elanelana, goavana be eo amin'ny fotoana sy ny kolotsaina izay manasaraka ny fiangonana ankehitriny sy ny fiangonana tany anefitra, kanefa dia ho gaga tokoa isika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety lefy. Misy lesona mivaingana mihitsy natao antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny bokyny Deutéronomie. Manasanao nge hamaky andininy anankiroa-monja raisintsika avy amin'ny Deutéronomie dia ho hitanao fa natao antsika amin'izao fotoana izao koa ny voalaza ao anatiny. Deutéronomie toko 4:5 Deutéronomie toko 4:5. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra aho, mba harahanareo eny amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana. Koa tandremo ary ataovy izany fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny maso ny firenena samihafa. Fandre izany lalàna rehetra izany isikana hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Manahoana ny fiainoantsika an'izany? Tena ilayntsika amin'izao fotoana izao izany. Fa tsara ny manamarika fa tsy ny lalàna no fahendrena sy fananan-tsaina eo anatrehan'ny firenena maro voalaza eto, fa ny fankatoavana n'le lalàna mihitsy no ampiavaka antsika. Anisan'ny zavatra hivohitra ao amin'ny fiarahantsika mianatra avokoa izany. Ka dia manasa antsika ary hazoto amin'izao fiarah-mianatra izao fa hitondra fitahiana manokana eo amin'ny fiainanao izany. Mandram-piona vetivety ary. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.